dia falmiaravantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo ao anaty fandarina izay arahanao amin'ny fiangonana Evangelika Saina ity. Dia manolotra raha-pafinaritra antsika koa ny tenako amin'ity an'ity Révérend Fara Andrianarivo koa miaraka aminao anatin'izao fandarana izao. Mino izay mivady fa asody asoantsika ny fandarantsika satria hanina fotoana lehibe anankiray antsika izay tena miavaka ary tena lehibe etsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato amin'ny asabotsy sy amin'ny alahady roavy izao dia ny asabotsy 20 sy ny alahady 20 ny volana febroary izao. Tokoa Bishop afinaritra io fotoana io satria nisandray moa fotoana natokana izay afatsika mitady an'Andriamanitra misy hatrany. Ny fotoana moa araka ilay tenenin'ny Bishop teo dia sabotsy ho avy izao amin'ny sabotsy 20 février ho avy izao sy ny alahady 21 février ho avy izao. Ny sabotsy moa dia misy fotoana roa fidirana roa izay ahafahanao misafidy moa zany na miditra amin'ny 20 sasany ianao atoandro na miditra amin'ny 2 ora sasany hariva ianao fa ny fotoana rehetra dia afinaritra daholo na amin'ny 20 sasany na amin'ny 2 sasany ka dia manasa anao ity ampianjana izay amboary ny programanao indray mitindry mandeha ity mba ahafahanao mahita an'Andriamanitra indray hanao zava-tsosy lehibe amin'ny fiainanao. Azo antoka tanteraka fa hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra satria ny loha hevitsika izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny inspiren'ny tompo dia ny hoe antsoy aho fa hovaliako ianao. Antsoy ahako fa hovaliako ianao. Andriamanitra dia tsy hoe natao ho tedavina fotsiny fa natao ho hitako izy satria Andriamanitra misy ny olona ohatrany mivavaka foana marina atoandro hariva ohatrany nefa tsy mahita an'Andriamanitra ala olona raha miteny tsy haiko tsy ninona mbola teo fa ohatrany tsy mahita an'Andriamanitra miasa fiainako mihitsy ohatrany mivavaka foana dia tadikivy fa ohatrany fa le Andriamanitra ve ela be vao mamaly vavaka tsy voatery fampitolona be amin'Andriamanitra tsika vao afaka mahita an'Andriamanitra na dia nisy fotoana aza Jakoba ny fampitolona tamin'Andriamanitra ka tsy ny olona rehetra nanao ohatrany Jakoba hitolona amin'Andriamanitra fa misy fotoana Andriamanitra rehefa antsonao dia mamaly izy arak'izay koa fampanantenan'ny tompo amin'ny Jeremia 7:30 andiny 7 hoe antsoy aho fa hovaliako ianao ary any hoky zavatra lehibe sy sarim-patana izay mbola tsy fantatro. Misy tantara raha izay Bishop mahafinaritra be ao anatin'ny Baiboly eo izay mampiseho mihitsy hoe Andriamanitra rehefa tena mitady azy ianao ka miantso azy dia tena mamaly Andriamanitra. Misy tantara anankiray izao amin'ny boky filazantsara izay resaka ilay tantaran'ilay lehilahy izay boka. Rehefa tamin'ny fotoana moa nandalo Jesosy dia niantso an Jesosy izy Jesosy zanaka Davida mamidrafo amiko raha mety ianao dia madiovy ahako izy. Zavatra nafinaritra dia izao namaly Jesosy ary mivaliny tsy niteny izy fino tia natao matonanao an'izao fiainana dia nisy zavatra tsy nentina atao jereo zao mijinja mivokatra fino tia mahazo matoa boky ohatran'izao satria mety be dia be koa angamba ny zavatra kitoto tamin'ny fiainana fa rehefa tamin'ny fotoana izy niantso an Jesosy raha mba mety ianao dia mba kasiore ny fiainako valiny nataon Jesosy dia nafinaritra be hoe mety ahako dikan'izany mety angamba koa ianao mieritreritra hoe betsaka loatra ny adisoanao mandra-pahatonga anao matahotra hiantso an'Andriamanitra satria efa fantatrao ny nataonao dia ohatra matahotra ianao hoe raha hiantso aho izao dia ohatra mieritreritra ohatran'ilay zazabedy ireny hoe voakapoka tsy mahazo ninona tsy mahazo valiny fozy izy niantso izy dia namaly izy hoe mety ahako dia zavatra nafinaritra dia izao diovon'i Jesosy tamin'ny abokany io ny zavatra nangatan'ilay aboka tsy resaka fotsiny hoe mamela ny heliko na ohatran'izany fa sady namaly azy izy tamin'ny fomba magaga satria fa tsika tsara fa ny olona boka zany sarotra ihany mahita fanafany amin'izany ary ny zavatra nafinaritra nefa dia ny diovon'i Jesosy miverina ohatra ny hoditra zazakely indray ny hoditra ity lehilahy izay nangataka famindram-poa fanasitrana tamin'i Jesosy ity. Ny tompo dia mbola tsy miova ary ao amin'ny Salamo 50 izy dia milaza ery amin'ny 5:20 mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoy izy hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia izy dia amonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Izany hoe Andriamanitra zany na amin'ny andro fahoriana ao na amin'ny andro tena hoe andalovanao zavatra sarotra tsy mody fanina amin'ny zavatra atrehantsika Andriamanitra. Tsy hoe ka ianao nanao an'ity dia zany mahatonga an'io fa antsoy amin'ny andro fahorianao dia amonjy anao ahako dia izay dia hanome voninahitra ianao. Ka tonga ty ny fotoana mety samy manana ny olana atrehantsika isika tsirairay avy samy manana ny fanamby atrehantsika isika tsirairay avy fa ny azo antoka dia izao rehefa hiantso ny tompo ianao amin'ity sabotsy sy alahady ity dia hamaly anao Andriamanitra.
ia azo antoka fa tena maly izy andriamanitra moa mahafinaritra an'andriamanitra dia hoe zay zavatra teneny sy nampanantenainy fa ataony dia tena manao izy amin'ny teny izy hoe atsoy a fa hovaliko ianao dia tena raha fotoana zany tsika tena miantso azy dia amaly ianao izy raha fotoana izy miteny hoe dodomy fa voaina ianao dia amin'ny fotoana zany ianao mandondony dia tena amoanao izy amin'ny fotoana ianao amin'ny teny ten'andriamanitra hoe haneoko zavatra lehibe ianao dia sura zany fa tsy maintsy haneo zavatra lehibe andriamanitra dia zany te aprisika anao zay ampiakatra indray ny fanantenanao amin'ity indray mandeha ity satria mety angamba misy antsika mety tonga amin'ny teny bishop to efa kivy tanteraka hoe efa mbo niantso efa mbo nanao zay mety misy ary efa miezaka mihitsy manao zavatra maro be dehibe ohatrany hoe misy olona tahaka izany zao bishop ohatrany hoe miandrandra ohatra izy fanasitrana avy amin'andriamanitra dia manao alim-bavaka manao fifadikanana lavalava manao zavatra maro be dehibe mba hafahana mahita an'andriamanitra na koa andriamanitra amaly tsy hoe koa re tsy ilainy reny na tsy isy dikany le zavatra anao atao reny fa tena mamaly andriamanitra ary tia no fanamby amin'ity fotoana ity hoe tongava hiantso an'andriamanitra fa ny azo antoka dia zao amaly andriamanitra andriamanitra dia tsy mba olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina amin'ny zavatra ny tenenina fa nininona ny tenenina sy nolazainy tamintsika dia ho tanterahany zany tadio fa ny voninahitry ny olona anankiray dia mifamatotra amin'ny fahasahiny sy ny fahavononana ary ny fanatanterahany izay nolazainy ny fahavononana miazona ny teniny ny fahasahiny itelle ny teneny sy hiazona an'iny ary indrindraindrindra ny fanatanterahana ny teneny zany tena atao hoe olo marina zany tena olona araka ny tokony ho izy ka raha ny olona ary tahaka an'izany manao na lavitra andriamanitra io ten'andriamanitra zay nomen'andriamanitra atsika zay hovoaboasantsika ary etsika ao anaty vavaka amin'ny asabotsy sy amin'ny alahady zao dia ny hoe antsoya fa hovaliko ianao ary anehoako zavatra lehibe tena mifony rehetra ny inonay fa andriamanitra tsy mandainga fa no zavatra lehibe amin'ny fiainanao andriamanitra mety anao mijery zao fandaharana zao tsy voatery vola ny olanao tsy voatery fanasitrana ny olanao fa mety ny tena olanao dia mety ohatra ny tokantranonao mety reny sasany tsy tokantrano fa mety ny asany mety fanirina ihany koa hiakatra ambonimbony kokoa mety misy tanjona tiana hotratrara mety koa ianao tena ao anatin'ny aretina tsy izy fahaolana mihitsy mety ao anatin'ny fikorotana mpianina tena sahirana mihitsy ianao tiako milaza aminao andriamanitra tsy mba manary fa rehefa tena miantso azy tsika dia mamonjy atsika izy zavatra mahafinaritra ana akle ten'andriamanitra vakinao to moa bishop to boky salama hoe ozy atsoy amin'ny andro fahoriana tanao indraindray ngamba ny fiainana fa indraindray rehefa tena ao anatin'ny fahoriana ianao amin'ny mihitsy mila vonjiny mitady olona tsona ohatra mety miantso any dadato miantso any kozina cousin fa matetika ny olona rehefa ao anatin'ny fahoriana dia tsisy dia tena miraharaha firy satria ohatrany hoe ny olona koa ary mba manana ny fahasahiranany ny olona koa mba manana ny fiainany hatrehany ary matetika ianao sepitra ihany satria miezaka mitady famonjena miantso any ihany izy koa no zao vao avy tena nanefa vola be ka tena tsy afaka manampy mihitsy miantso ananina indray ianao izy koa no zao dia tena hoe vao avy niditra ao hôpitaly dia vao mbola nandany vola tamin'ny fanafody dia tsy afaka manampy ianao izy miantso any ihany indray nao atsonao do zay fantatrao mandra-patonga anao lany ny repertoire ao anatin'ny telefona satria efa miantso ahazonao atao rehetra ianao mba hahafana mahita famonjena na koa hoe mahazo fanampiana fa mitindre mandeha ty ny zavatra mahafinaritra dia zao ozy andriamanitra ao amin'ilay fotoana ianao le ohatrany hoe fotoana le mandalo fahasarotana ao anatin'ny fahoriana ao anatin'le tena mila vonjy ao anatin'ny fotoana hoe tsisy nizaniza tsony koa angamba mety eritreretinao anampy ianao ozy andriamanitra hoe za atsona fa ny olontsika manko indraindray varintsika mitady olo-patatra ny olona eritrerentsika manambola na mieritreritra ohatrany hoe nanampy antsika tamin'ny farany dia iny ihany mbola atsona nanampy antsika indray mitindre mandeha ary amentsika fa olana tedavitsika fa mitindre mandeha ty andriamanitra amin'ny tena ao anatin'ny fahoriana ianao tsy tokony itoto tsy azakazaka ianao za atsona fa za afaka mamonjy ianao anatin'io fahoriana io ary dia tena mahafinaritra fa ozy tsy hoe koa hoe mijery ianao sy mandahanao na ohatrany hoe miavy ny andriamanitra fotoana le tena vizana iny ianao na mandalo fahasahiranana fa ozy amin'iny atsoya fanampy ianao aby andriamanitra rehefa manao zavatra ety ambany masoandro dia manao zavatra amin'ny fotoanany ary tsy miteniteny foana amin'ny fotoana tsy tokony hitenenana azy azadino fa mpanjaka andriamanitra ny zavatra tsikarotra amin'ny mpanjaka ao anaty baiboly ny mpanjaka tsy mba be teny rehefa miteny tonga dia fitsipika tonga dia ordre lalàna tonga dia zao fa tsy sanany zany dia mana ny mpanjaka tsoatran'izany ny fijeriny fotsiny tonga dia ampilaza zavatra ny fiatsony fotsiny tonga dia ampilaza zavatra matoa zany zavatra anankiray hoentina ny mpanjaka dia fa mila décision faratapony zay ka raha le mpanjaka mihitsy no miteny zao ndray no ataoko dia efa tantara hafa mihitsy zay ary zadiny fa andriamanitra dia mpanjaka ny mpanjaka
tsy isan'andro izy no miteny hoe zona sao fa misy vanim-potoana itenin'andriamanitra hoe rehefa hitonao mangataka de ataoko izay zavatra angatanao ka na olona tsotra na olona ambony de tahaka an'izany ihany koa tsy isan'andro anao ny afaka andeha angataka any aman'olona na andeha hitarina aman'olona fa misy fotoana ny afantaranao hoe eto mila miresaka amin'izao eto zao ndray ny tokony ataoko ka ty tenin'andriamanitra ty matoa tonga ho antsika amin'izao vanim-potoana izao de zao ny tian'andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika ao boky ny Hosea toko 10 kany andiny ny 12 de misy tenin'andriamanitra tena mahafonja mihitsy ozy hoe mamafaza ho anareo amin'ny fahamarinana de zao ny toy an'le izy de ozy izy hoe dia mitediavana Jehovah fozy izy fa andro itediavana an Jehovah zao andro itediavana an Jehovah dikale andro itediavana an Jehovah amin'ny teny izy de hoe it's time to seek the Lord it's time ny tena mahafinaritra amin'ny teny hébreu le hoe izao ny fotoana na hoe izao le andro na hoe izao ny it's time io izao le fotoana io ny tianyteneny amin'le hoe fotoana de hoe le proper time ozy izy ny tena nisy le fotoana tena mety le fotoana le vanim-potoana tena sahazala izy hitanao ohatrany hoe raha ilance roquette anankiray ianao missile be anankiray de tsy tonga de tiftifirona fotsiny amin'izao fa misy compte à rebours moa zany le manisy amiembotra ohatra 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 amin'iny fotoany amin'izay lance izy de le 1 iny ile hoe lasao iny ny antsona hoe proper time iny le tena fotoana mety le anaovana andriamanitra ozy izy hoe zao ny andro itediavana an Jehovah zany hoe ity ny fotoana itediavana ny tompo de ozy izy hoe mba iseho mba mandra-piavina ozy izy sy andatsahany fahamarina amintsika zany hoe mila takatrao fa zao ny fotoana itediavana ny tompo le fotoana tena mety le vanim-potoana tena mety fa ina zavatra mitranga iseho aminao izy ozy izy mandra-piavina sy andatsahany fahamarina dikany andatsahany fahamarina de hoe to reign righteousness upon us amin'ny teny anglisy dikany izy de hoe andatsaka ranora ny fahamarinana rehefa miresaka ranora ao anaty baiboly de miresaka izay fanamasina faharoa miresaka izay fahitapity miresaka izay fakasitrahana miresaka koa izay fitahin'andriamanitra ozy ny bokin'ny Zakaria hoe mangatara norana amin'andriamanitra lohaorina sy ny faraorina dika zay zany misy fotoanan'io lohaorana sy faraorana zany hoe tsy isan'andro misy orana milatsaka fa misy vanim-potoanany de tahak'izay koa raha niteny tamintsika ny tompo hoe antsoia fa hovaliko ianao tsy sendra nitady loha hevitra ho zarainy zay mivady na hoe inona ndray reny zao ny ahafahana mamory vahoaka tsy an'le izy satria itinge tsy nierina hoe namorina olona na hitomana olona fa Andriamanitra no mametraka etaeta anatintsika tsirairay avy ary mitona antsika mba hitahantsika ohatra ndreny tao amin'ny palais des sports tamin'ny 27 février reny dabe ngeny témoignage hatramin'izao vokatry ny vavaka sy tsodrano 24 iny anarivorivo ny olona tonga tao ary be tsy akitsany ny fijorona vavolombelona teo ny nahita asa teo ny sitrana tamin'ny aretina teo ny verina tamin'ilao ny tokantrano misy tena amin'ny karazany tsy manapoka fisainana mihitsy rehefa inona hoe tena enjany zany fiasan'Andriamanitra zany satria amin'ny fotoana mety no nanaovana ilay izy ka zao koa hoy Andriamanitra hoe antsoia fa hovaliko ianao satria ozy izy mibokiny Hosea hoe zao le fotoana mety andatsahany ranorana ka ty aporisika anao zay amin'ny asabotsy zao ty tena fotoana mety ho anao iesan'Andriamanitra aminao aneho ny zavatra lehibe sy sarom-patarina ho anao sy ohatra zay ao anaty baiboly ao bishop amin'ny Jona toko fahadimy ao le mikasika le rano Betesda ozy hoe misy anjely manetsika io tsy hoe koa izay mitsoboka fonao de sitrana daholo tsy ny olona rehetra mitsoraka na milona rano ao ary ianao matontolon'andro tsy voatery sitrana ianao tsy voatery sitrana ianao fa tsy maintsy miandry le fotoana mety le fotoana mety de hoe hetsehan'le anjely le rano de zay mitsoboka voalohany ka raha sendra ohatra ianao tafitsoboka faharoa na fahatelo na mety hoe arinany de tsisy ninona mitranga mihitsy fa tsy maintsy zay fotoana hetsehan'le rano zay mitsoboka voalohany zay mahita le herin'Andriamanitra ka le fotoana mety zay mahatonga anay miteny antsika amin'ity an'ity araroto fotoana amin'ity indray mandeha ty satria rehefa fotoana ohatran'le anjely manetsika an'le rano ny rano de afaka lazaina koa manambara ten'Andriamanitra ka raha hetsehan'ny anjely na fanamasina le teny mba ahafahan'Andriamanitra anao zavatra fiainantsika mety tokony ataonao de mitsoraka amin'ny finoana amin'le teny ary mba ahafanao mahita le asan'Andriamanitra zay ao anatin'le fotoana ya ka tia ny fotoana mety ho anao zao ny fotoana andatsahan'Andriamanitra ranorana zao ny fotoana isehoan'Andriamanitra amintsika mampirisika anao zay amin'ny asabotsy zao amin'ny asabotsy 20 ny volana febroary misy fidirana anankiroa le sabotsy amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 sasany
dia misy ray am'roa sasany ka hatramin'ny efatrora sy sasany ivavaka zahay ho an'ny marary ivavaka zay ho an'izay manana olana izasy ianao hiary ivavaka isika fa hoy Andriamanitra antsoy aho fa hovaliko ianao ny alahady indray a dia tontolon'andro misy afaka misafidy ianao zay ora mety aminao na amin'ny enina sasany na amin'ny valo sasany na amin'ny folo sasany ny ariva indray dia amin'ny roa ora sasany ny toerana anaovana izy a dia amin'ny fiangonana sainy etsy Tanjombato vonona indray ianao amin'ny fitiavana izay io moa mariana ihany fa dia tsisy vidim-pidirana zavatra rehetra atao moa zao dia tsisy vidim-pidirana so manko tsika mieritrehitra ahoana fomba hidiranao ahoana fomba hatongavanao tsika rehetra nizaniza dia afaka miditra ao na ataoko hoe mety sahirana angambany ianao hoe ohatra resikoatra hoe mety hoe mandray olona ohatr' zao ve ianao tsy hanona angambany azy satria zany zavatra any indray mety sakana ho an'ny sasany amintsika hoe afaka tonga ve any ny olona ohatran'izao fa natao misokatra ho any rehetra io fotoana io zany hoe na kely na lehibe na ohatry ny ahoana na vieza misokatra ho any rehetra io a tsisy vidim-pidirana tonga ava mananjara azo antoka fa dia tonga miteny mazatra zay anisan'ndray ohatra ny karazana slogan kelinay ato hoe tsy mitory tsisy proof zay zay dia vonandray anao ampanajana vonandray anao ampitiavana misy olo koa mantsy nandray rehefa mieritreritra hoe rehefa somary manana toerana ambony zay izy na manamanina maizazy dia ainao ve dia andeha hivavaka any alohatsika akafiona manokana amin'le bisopa sy le paster fa tsika ve dia andeha hitambatra tsika nge fantatr'olona be dia tsika ve dia andeha ho any eno tsara misy olona anaty baiboly tena nanana amin'ny maizazy fa rehefa hitady an'Andriamanitra tsy voatery rendez-vous spécial fa mila vonona ianao tena hitady mba ahafan'Andriamanitra miasa mba ahafan'Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny fiainanao hitanao T.L. Osborne isan'ny evangelista enjany eran-tany zao ny teneniny raha tianao ny ahita ny vokatra azon'ny olona atao anaty baiboly dia ataovy izay nataon'ny olona tao anaty baiboly dia afaka mahita même résultat ianao io nge ny fiainana dia misy lalana mifehy azy ary misy principe mifehy azy na hoe fomba fanao ny lalàna na ny principe koa zay efa teo dia zavatra efa nisy adrzay io dia ianao zay vao tonga mampiatra la izy fotsiny sisy rehefa amin'ny fotoana mahafantatra la izy io zao ohatra anankiray azoko teo hoe ty amiko ty zao misy boky kely raha tsipiko ty a dia tsy maintsy enjera amin'ny tany na tsy boky mahafoatriny ahoana azy raha tsipin'olona mpanan-karembe ty nizanizy zay olo izay tsy maintsy enjera amin'ny tany ary raha tsipin'olona katramity ka tsipy ho fara zay mafy tsy maintsy enjera amin'ny tany ino andikan'izany ny lalàna tsy mifidy tavan'olona rehefa hoe ity le izy dia izay le izy tsisy hoe rizao na rizao tonga dia izay fotsiny tsodro zao le izy principe io principe anankiray tsy hoe lalàna égale principe fa misy principe hoe tia ny fanaovan-javatra misy lalàna hoe tia ka misy lalàna napetrak'Andriamanitra misy fomba fanao koa napetrak'Andriamanitra anaty baiboly ka na iza atsika te ahitan'Andriamanitra anao zavatra sy antsika amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy hitantsika eo anaty baiboly efa natoron'Andriamanitra ny olona hoe zao natao rehefa hitady zao natao rehefa hivavaka dia zao ny zavatra hitranga dia izay koa io atoranao io dia izay no anasananao io dia izay ny zavatra hitranga amin'ny fiainanao koa rehefa ho avy ianao na izy ianao na izy na fotsy ianao na zarazara na maintimainty na mavomavo na menamena na mahatra na manan-karena tadio tsara fa diso ngeza loatra Andriamanitra ka tsisy olona diso manitra loatra ka ho ahilina na diso manan-karena loatra ka afaka hiavina fa nizaniza tena mitady azy dia ahita azy fa zay tsy mitady azy moa ahoana moa ny fomba isehony aminy ka fotoana zao hitadiavantsika n'Andriamanitra le tena fotoana mety hamaliny ny fangadahantsika mahafinaritra an'Andriamanitra moa araka ny teny soratra masina boky Isaia izy miteny hoe na dia avo sy manerinera n'Andriamanitra dia miondrika mijery ny olona izay manetry tena mitady azy dikan'izany na dia diso ngeza be azy Andriamanitra dia afaka no hita izy indray ny olona mieritreritra hoe sarotra tediavin'Andriamanitra sarotra mahita an'Andriamanitra sarotra mahazo valimbavaka sarotra mahita an'Andriamanitra mihetsika kely fa rehefa tena mandinika ianao dia araka le teny teo hoe rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra efa misy principe atoron'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ka amin'ny fotoana ianao mipetraka amin'iny dia mahazo vokatra ianao misy résultat le izy ka tsy hoe Andriamanitra ny ohatran'ny hoe sarotra tediavina ka ohatra mezaka manao fangalam-pery amintsika hoe ay zary io ana dia tsy hitany eo vendray ianao tonga ary indray dia mitady anazy araka izay eritreretinao dia Andriamanitra tsy mety hita mihitsy fa Andriamanitra tsy miafina antsika izany fa efa nameny teny izy hoe raha te ahita ianao dia efa misy teny maro ahafahantsika mahita anazy fa tsy hoe kory any ambony lavitra tsy takatra maso any izy ka dia diso ambony loatra ka tsy dia tena afaka mijery sy mahita antsika ty ambany ety fa na dia avo sy manerinena ozy izy ny baiboly izy
dia tena miondrika andriamanitra nijery ary eo ny ilaina le fanetretena araka ny teny bishop to hoe ny olona tamin'ny fotoanandro nanao zavatra maro eny fa tramanam-bola ohatra ny lioka toko fa 5 zay miresaka ny tantarany Zakaios ohatra izy ny baiboly izy navita mihitsy Zakaios vatany kely balika kely izy olona olombe izy olona manan-karena izy mpamoretra izy fa navitana ny ankazo mihitsy izy mba hahafahana mahita an'i Jesosy azay natonga an'i Jesosy namangy manokana ny tokantrano ka araka ty lohahevitra ty hoe fotoana mety ty fotoanty zay amporosiana ianao tongava mitady an'Andriamanitra ka averika ny lohahevitsika dia hoe antsoia fa ho valiko ianao ary nahoky zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy fantatrao zany hoe ny tompo vonona ampiseho zavatra lehibe ninina mety etaetanao ninina mety olanao tadio fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra tao tamin'ny fotoanan Jesosy tao Getsemane mivavaka dia zao ny zavatra nytenen'i Jesosy raha eo fantatro fa ny zavatra rehetra hainao atao ka raha mety dia isory amiko ty kapoaka ty Jesosy raha nyteny an'izany hoe fantatro fa hainao ny zavatra rehetra tsy nyteny izy ohatry ny olona rehetra tehiteny hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa nyteny izy à partir ny expérience ny ainany ny fahafantarana an'Andriamanitra fa tena hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hitantsika tamin'ny fiainan'i Jesosy Andriamanitra miteny amin'ny rivotra sy ny ranomasina Andriamanitra mampamaina ny aviavy eo no eo Andriamanitra manangana amin'ny maty pedabe ny karazana fahagagana ny tranga ary marina loatra raha miteny Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra hainao atao ka raha izaho koa ny anontanianao dia sahako koa no milaza fa ny zavatra rehetra hainao any Andriamanitra atao satria petsaka ny zavatra hitako ny témoignage ny olona fijoroana vavolombelon'ny olona tao am-piangonana na teto Antananarivo na tany afaritany am-fiangonana saina era Madagasikara tena amin'ny karazana ny fijoroana vavolombelona tena amin'ny karazana cancer asitrana ny olona malemy mitsangana ny olona jamba mahiratra ny zazakely efa maty velona indray ny zazakely efa tsy nieritreritra intsony hoe ho azo fa efa hoe tsy nietsika intsony tao akibomama miverina nietsika ary teraka somatsara reo olona zay nisy nametrano maimaim-paona reo olona zay tafiditra amin'ny toerana ambony nefa be da be ny concurrent reo olona zay nahazo boursa nefa ao anatin'ny olona rivo izy rery lany tao anaty tala izy tena mitokatran'olona zay efa hoe rava efa lasa niteraka taman'olona tany ny ranga niverina nodiny tao an-trano dia lamy maly izy tena amin'ny karazany akizy laza tena madika velona sady mifoka rongony tsy vao maîtriser ny ray aman-dreny nefa ray aman-dreny tena manan-karembe ary manam-bola be terena amin'ny polisy natao zao ngidraina fa tsy nafian'ilay zaza tonga tao amin'ny fiangonana amin'ny fomba tsy aizavaina tomany gogogona n'olo tena tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao tsy sola ntsony afaka hiteny amiko hoe misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra diso-pe loatra ny zavatra hitako sy raiko ary fantatro anaty ten'Andriamanitra ary mahatonga mitory amin'ny fahasahiana fa tsara eo Andriamanitra eo ary ny zavatra rehetra hainy atao ny zavatra rehetra rehefa hoe zavatra rehetra dia hoe tsy misy exception kan'izany mety angamba ny ramandramanao tany ambadika tany izy tsy mety fa eto amin'Andriamanitra fa ozy hoe ny zavatra rehetra dia an'Andriamanitra atao ary eo no amporosiana hoe tongava averina ihany hoe amin'ny sabotsy zao sy ny alahady zao dia mana fotoantsika miavaka izay antsoina hoe atsoe ozy izy Andriamanitra dia hovaliko ianao dia anehoky zavatra lehibe sady sarim-patarina zay mbola tsy fantatrao ia ka amin'ny sabotsy ny fotoanantsika tsy misy fidipidirana misy miandro ny parking misy mikarakara ny fiaranao miandro moa zany fa tsy hoe mikarakara makaiza ny moto anao misy miandro koa ny moto anao sy namany efa vonona izay ny amin'ny fandraisananao ampanajana sy amin'ny fifaliana ary amin'ny fitiavana tanteraka eto ny namana sy ny havana matsakaiza eto ny marary eto zay olona mety fatorany be volo tsy mety sitrana valy fa ny tompo anafaka azy betsaka izay olona atao zay hoe fatorany fanamaloto sasany adala misy ary fatorana tamin'ny rojo vy mihitsy tanany sy ny tongony asiana rojo vy mihitsy nentina tamin'ny taxi nentina tao mba hoe vavahana mba ho afaka rehefa tonga tao dia hoe amantsy aloha fa ao hoe fazatao an'izao izy ka mitsoka io izy tsy mitsoka io ny minitra tonga eto dia efa kontiny tsy mitsoka atsony da ahoana raha mitsoka io pastera zany miasure hoe miverinao io tsy mitsoka io dia le olona adalany io mandindinika tsara mihitsy ohatrany hoe lasa io avovahany eto eto vao fa tsy maninona izany vahana tokoa le olona rojo tena rojo vy mihitsy zany tana ohatrany le olona gadra amin'ny film reny rehefa ny vahana dia amantsy le olona midira ianao dia mipetraha dia nitsikitsika zay fotsiny izy dia mipetraka dia le fianakaviana efa matatahotra daholo
tsisy tokony ataonareo fivavaka tsika mandeha vavaka tsisy mikipotra reo fa miratra nandroana le fanamndroana voaka le fanaratsy zavatra nitranga nodiny sainy le adala tozy efa aitsika zany teatra be fianakaviana so de mampiresaka ito fa sitrana teony eo le olona nety nanody tsy nitsoaka ry salama tanteraka ny soana atao am-piangonana zay mba azonao an-tsaina ve zao lehilahy lehibe zany a fa misy namosavy de adala de tsy mety inana akoatra maloton'olona tena hoe endrasana fa raha votsivoandry tonga de mitsoaka ny WC de mihinana maloton'olona natao tena efa tena kivy ratsy ny fianakaviana nandritry ny 5 taona zay lehilahy zay mihinana maloto mivary ariny de ny zavatra ataony mivoaka izy ao mpipetrahany eo manao maloto de hoanina tena hoe tena matsy ravina netin'olona atao am-piangonana rehefa tonga teo anatrahiko izy de ao antytirangata izy vavatsika ao a zavatra nasen'ny tompony ataoko tamin'izay de nametra tananazy safoko indimy ny tarehany amin'ny anaran'i Jesosy voavety zay nodiny sainy le rangahy teony eo ihany tanao misy zavatra zany tena tsy voazavanao rehefa mietsika ny herin'Andriamanitra zavadrehetra an'Andriamanitra atao tapitra ny fotoanantsika eny ary fa de manao velomanao sy mivady samy to mafasoavana manantena hitanao sabotsy lahady veloma tamiko